Iny ary dia ampifaliana sy ampitiavana indray no androsoa ny fandarana meteo tokantranonao amin'ny Tsialaty manolotra ny fiarabana ho an'ny isam-baravarana tompo-kilasy tompo-vavy avy hatrany dia ny sary azo amin'izany volana no hojerentsika voalohany. Misy andian-drano amin'ny tomandavana na front hitantsika ato amin'ny fahadra-masina atsimon'ny Madagasikara ato izay manalefaka ny alzay. Vokatra izany ary dia mafana ny andro indrindra ny faritry ny avoatany. Tsara ihany koa ny marimarika efa nahazo vahana androany ny orana tandrifin-drahona rakotrika tamin'ny faritra sasany amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny vokatra izany. Ho amin'ny rapitso maraina dia isitraka orana malefaka ny faritra sava ray manontolo iny somary aka endrika tandrifin-drahona kosa izany any amin'ny faritra nosy be sy sambrano iny. Andrahoana ny andro any Melaky, Menabe, Bongolava, Itasy, Vakinankaratra fa mety arahana erika izany indraindray any Manjakandriana sy Alaotra Mangoro. Ifandimby eo kosa ny rahona sy ny masoandro ny amin'ny faritra sisy. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia mbola hitohy hatrany ny orana tandrifin-drahona any amin'ny faritra nosy be sy sambrano iny. Andrahoana kosa ny ilany andrefan'ny Fianaratsoa mety arahana orana tandrifin-drahona izany amin'ny Melaky sy ny faritanin'Antananarivo. Ifandimby eo ny Maloka sy ny Balika ny amin'ny faritra sisy. Mahakasika ny maripana indray dia mihamafana miandalana araka ny efa voalaza tery am-piandohana. Ho amin'ny maraina zao dia 10 hatramin'ny 12 degré izany ny aty amin'ny faritry ny avoatany, ny any amin'ny faritry ny morontsiraka kosa dia elanelan'ny 15 hatramin'ny 20 degré Celsius. Ny maripana mafana indrindra ho amin'ny rapitso tolakandro dia any Antsohiany 20 degré Celsius. Ibalika be ny masoandro any La Réunion sy Johannesburg ary Paris. Ifandimby-drahona sy masoandro any Milan sy Nairobi ary Seychelles sy Maurice. Anorana tandrifin-drahona kosa ny faritry Comores. Dia izay aloha no azo ambara ho amin'ny androany mametraka ny mandrapitafatoko.